Nivoaka-androany ny lisitry ireo mpilalao 4 andrafitra ny Barea amin'ireo lalao 2 tafiditra amin'ny andro fahadimy sy fahaenina amin'ny fifanitsanana amin'ny fiadinan'ny Amboara Eran-tany 2024. Mpilalao Pilaravinahitra avokoa ny ankamaroan'ireo voaantso. 4 ireo mpilalao avy amin'ny kluba eto an-toerana. Misy ihany koa ireo samba ny salotra, ny akanjon'ny Barea, Toandry, Dupire, Jordan, Piandry Tsatokazo, Jean, Harrison, Marcelin sy Mathieu Akapondia aty amin'ny Vodolaharana. Itomi ary Samuel Noiro Doria aty amin'ny fanafiana. Ny alatsinainy izao no hanomboka ny fampifondronana any Casablanca any Maroc ireto mpilalao ireto, hanomana ny lalao voalohany iaonana amin'ny Centrafrique ny Alarobia 20 Martsa. Tombanana hiditra an-tanety eo anelanelan'ny Morombe sy Saint-Augustin ilay rivo-doza Jude amin'ny zomatolakandro amin'ny tanjaka tempête tropicale modérée manodidina ny 20 kilometatra isan'ora eo zany any rivotra iaraka aminy. Miatra ny filazana miloko maitso ho an'ny faritra Atsimo andrefana, Androy, Anosy sy ny distrikan'ny Morondava, Manja, Iosy, Yakora, Befotaka, Midongy Atsimo ary Vangaindrano. Mbola mivoatra any Mozambika aloha i Jude hatreto tamin'ny 7 ora maraina teo dia tany amin'ny 30 kilometatra avaratra andrefan'ny Morombe no nisy ny fohibeny. Iverina ao amin'ny lakandran'ny Mozambika indray izy any Oalina na Rampisy maraina. Voasafidy ho isan'ireo seranam-piaramanidina tsara indrindra amin'ireo seranam-piaramanidina mandray olona latsaky ny rotapitrisa ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato. Fandroany no voasafidy ho mendrika indrindra ary nahazo ny loka meilleur aéroport africain de moins de 2 millions de passagers izay omen'ny Airports Council International ity seranam-piaramanidina Ivato ity. Isan'ny andry ankinany paikady ny sehatra tsy miankina mikarakara ity serana ity izay ampandroso ny fizahantany eto Madagasikara ny fanatsarana ny kalitaon'ny tolotra eo anivon'ny fotodrafitrasa ny seranam-piaramanidina amin'ny fampandrosoana ny toerana le ao anatin'ny fotoana fohy Antony ary maharitra. Nanentana teny amin'ny arabe ireo mpampiasa fiara sy kodiaran-droa ny amin'ny voka-dratsy ateraky ny setroka maloto ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy Max Fontaine. Nandritra izany dia nametahana marika ireo fiara tsy mamoaka setroka be loatra. Mitohy manerana ny faritra rehetra ity hetsika fitsiriana sy fanentanana mahakasika ny ady amin'ny fandotona avy amin'ny setroka maloto avoaka ny fiarakodia sy ny kodiaran-droa ity izay isorohana ny fahaloton'ny rivotra izay miteraka voka-dratsy amin'ny fahasalamana sy ny tontolo iainana. Any Fianaratsoa hanao fisafona amin'ny alina ihany koa ny mpitandro filaminana manomboka izao. Isy ihany koa ny fampahafantarana ireny trano fandihizana ireny ny amin'ny ora tokony ikatonan'izy ireo. Tokony hitondra karapanondrom-pirenena avokoa ireo olona mifamezivezy amin'ny alina, hoy ny tompona andraikitry ny organe mixte de conception any an-toerana. Isorohana ny mety ho forongatry ny tsy fandriam-pahalemana ao an-toerana no voalaza fa antony izany.